Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmera mba antsika lefako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako malala dia ny boky ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko 5:7, Jeremia toko 5:7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Jeremia toko 5:7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Riavana tamin'ny 15 jolay teo dia lany tao amin'ny Assemblée nationale frantsay ny lalàna izay nantolo-dalàna izay manome lalana ny fanafainganana ny fahafatesana, manome lalana ny fanafainganana ny fahafatesana. Amin'ny fomba fiteny teknika moa dia misy ny antsoina hoe eutanasie. Somary efa tranainy ihany io voambolana io fa nanana-piasa ary tamin'ny nandritra ny ady hevitra dia betsaka ny hoe tsy tia hampiasa intsony io voambolana antsoina hoe eutanasie. Eutanasie moa dia avy amina teny grika thanatos, euthanatos, izany hoe thanatos fahafatesana, izany hoe toy ny fahafatesana meloa. Ary dia ohatsika teo tamin'ny 15 jolay teo dia ady hevitra be mihitsy nandritra ny taona maro tany Frantsa satria Frantsa tany katolika dia fantatsika tsara ny fiangonana katolika fa sarotiny mihitsy amin'ny hoe famonoana aina na famonoan'olona tahaka ny fiangonana maro. Dia atao anatiny io ady hevitra io moa dia lany le izy le fanafainganana ny fahafatesana. Misy karazana eutanasie roa izay amin'ny andavanandro dia ny antsoina hoe eutanasie passive sy ny eutanasie active. Ny eutanasie passive dia ny hoe ohatra marary mafy le olona dia ajanona fotsiny le fitsaboana, ajanona daholo ny ohatra hoe sanatria coma izy dia tsy mahatsiaro saina izy dia avela ao faty dia esorina daholo fotsiny ny sérum, ny zavatra rehetra, ny fitsaboana rehetra dia maty izy amin'izay fotoana izay dia atao hoe passif le izy. Izany hoe tsy mivantana ilay eutanasie fa ankolaka ny tsonatsahatra ny fitsaboana dia miandry fotsiny izany le. Actif kosa izy raha ohatra ka tena hoe efa tena hoe tsondronina fanafody na hafainganana amin'ny lalàna fampidirana fanafody ny fahafatesana olona noho ny antony fangirifirina mandrakariva io, fangirifirina fijaliana no lay aretina mafy, izany efa tena efa tsy zakan'ilay marary intsony lay aretina, ilay fangirifirina zany. Fa matetika ny fahatelo farany izay nidikevitra ka anatin'ny laniana teo zany dia lay anankiray antsoina hoe karazan-drazany hoe famonoan-tena fanampiana ny olona hamonon-tena, suicide assisté, fanampiana ny olona hamonon-tena. Io dia tena ilay olona mihitsy no anapa-kevitra hampiana mihitsy izy zany no ilay olona mihitsy no hampiana mba ho faty. Ary izy zany io tsy hoe olona marary mafy akory izy efa tena manome lalana mihitsy manome lalana izy manoratra izy, olona volo-saina izy, olona manana maha izy azy izy ao anatin'ny fangirifirina kosa nefa izy dia manome lalana, izany hoe tena vory tsara ny sainy tompony fanapahan-keviny izy dia afaka hampiana izy ihany no mamono ny tenany. Ity andrin-tsotra masina izay eto am-piaratanantsika ity ny andininy 5 amin'izay mofinaina voalahatra ho antsika izao riavako malala dia mampieritreritra antsika manoloana izany fanapahan-kevitra izany. Hoy ny andininy 5: mitady zavatra lehibe ho anao va ianao? Aza mitady izany. Fa indro ahatonga loza ho amin'ny nofo rehetra aho Jehovah. Fa raha ny hainao dia omeko anao babinao ihany any amin'izay rehetra alehanao. Eto zany dia tao anatin'ny krizy ny zanak'Israely, ny fanjakan'i Joda zany ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny olana mety mitovitovy amin'izao zavatra iainantsika izao.
miasarotra ny fiainana, miakrizy, miasimba ny fiarahamonina, miaratsy ny ho avy ny fijery azy. Dia naniraka naminany zany Jeremia mpaminany na mpanoratra n'izany amin'ny baroka moa mpanoratra mpitadidy. Dia niteny Jeremia mpaminany tamin'ny baroka afary ny olona hoe aza saina mitady zava-dehibe tsony izy. Aza saina mitady zavatra lehibe tsony izy, zavatra lehibe materiel zany aza saina manao projet zany tsony izy. Efa tsy afaka manao an'izany tsony izy, efa tezitra aminy hoy Andriamanitra. Tezitra satria efa niara tamika izy. Aza saina manao projet hoe zavatra ngeza be, hitady voninahitra, hitady voly, hitady anao an'izao, hitady an'izao. Aza saina manao an'izany tsony izy. Soraty afaro izy. Aza saina manao zany tsony izy. Efa faran'izao. Tezitra amin'ny rongotako mihitsy anamboleko. Hoy ny Tompo. Kanefa zao kosa afaro izy fa ny ainy de tsy kitihako ny heviny. Any amin'ny tany rehetra izay andehanany de arovako ny ainy. Arovako ny ainy fa zao afaro fotsiny izy. Aza avela nangana na inona intsony izy. Aza avela norona na inona tsony izy. Fa efa horava zao rehetra zao. Horava zany ny fanjakana atsimy io ho babon'ny Babilonianina, ary dia ny ainy sisa, ny ain'ny Jiosy sisa, zanak'Israely sisa no arovan'Andriamanitra fa andeha ho any amin'ny fahababony izy. Miresaka momba n'ilay ataontsika hoe suicide assisté zany euthanasie, dia maneho zany ity andininy fahadimy ity fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ain'olombelona. Asehon'Andriamanitra fa tsy ny materiel akory no ambony fa ny aina. Zay mahatonga azy miteny io manao hoe aza mandany andro tsony nareo anangan-javatra, hitady vola, hanao zava-dehibe ho an'ny tenanareo, fa tsisy dikany tsony zany, tsisy heviny zany. Horavako zany, tsisy heviny. Fa ny ainareo sisa ho avelako, ny ainareo tsy kasihako, ny ainareo ho arovako. Zany hoe mifoto-kevitry ny baiboly zany hatrany am-piantohana de zao, raha tsy baiboly indray ndresahana zavatra hafa, raha hoe siansa tsotra fotsiny na psikôlôjia na medisina tsotra fotsiny tsy miaraka amin'ny baiboly, zay indray zavatra hafa. Fa ny baiboly no resahantsika eto, ny fivavahana no resahantsika eto, de mazava tsara fa ny aina no ambonin'ny materiel, ny aina no ambonin'ny vola, ny aina no ambonin'ny zavatra hita maso, ny aina aloha. Zany hoe ny dikany hoe ny aina aloha dia na inona halafin'ny fanafody, na inona halafin'ny fitaovana, na inona halafin'ny zavatra fitsaboana de zao atao zay atao mandrakariva araky ny tratran'ny sain'olombelona ny fiarovana ny aina. Ka tsy hoe rehefa lany ohatran'izao ny fitsaboana, lany ny vola, hatretsy any ny fandaniana azo atao aminy de zao avelo faty am'izay izy. Zay zany tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany raha amin'ny baiboly ny resahantsika ny hoe tsisy vola tsony ao na koa hoe tsy aza mandany vola aminy tsony fa velao izy ho faty, fa zay zany tsy toe-tsain'ny baiboly. Satria ny aina aloha zany, atao zany aloha zay azava-dehibe ny fitehirizana ny aina. Fa ny faharoa zay hevitry ilay teny hoe zava-dehibe hoe ny aina ihany tsy kitihana de zao an'Andriamanitra ny aina. An'Andriamanitra ny aina, Andriamanitra ihany no afaka manaisotra azy. Fanomezan'Andriamanitra zany ny aina. Tsy misy olona zany miasa ka afaka mampitombo aina. Tsy misy olona zany miaro-toro ka afaka mampitombo aina. Miasa ny olona afaka mampitombo vola, miasa ny olona afaka manan-karena, miasa ny olona afaka mahazo vokatra, fa ny aina kosa de madiodio an'Andriamanitra. Andriamanitra ihany manome azy. Noho zany dia tsy azon'olombelona kitihana satria an'Andriamanitra io. Amin'ity andininy fahadimy ity de zao mazava zany zao fa ny aina hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie moa io. Zay ny mandrara mahatonga an'Andriamanitra mandrara ny olona tsy hamono olona, satria tsy an'ny olombelona ny aina. Raha mamono olona ny olona sanatria de mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra izy zany. Ny mpamono olona de mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Ahoana moa no ahafahanao mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra? Ary zay mahatonga ny akabeazan'ny mpitsabo
zay nandahan'ireo ilo ataontsika hoe eutanasie sy ny na passif na actif ny sy ny hoe suicide assisté ny antony de satria mifanohitra amin'ny lalàna na ny fanekena zay natao moa tamin'ny Hippocrate, fanekeny Hippocrate zany izay manao hoe hitsabo arak'izay azo atao, hitahiry ny aina arak'izay azo atao. Matetika moa zay hitantsika amin'ireny toe-javatra reny dia le hoe atao le izy satria mijaly loatra izy, satria mangiry firy loatra izy, ka de ataony fanamahivanana an'izany ka dia efa tazana ho faty any izy ka de aleo afainganana fotsiny ny fahafatesany satria mamijaly fotsiny izy. Zay mandrakariva no ny tena ao ambadika le izy. Fa ny tahotra ny olona ety ivelany de ny hoe sao de mivadika famonon'olona le izy, mivadika fanararaotana, mivadika tsy firarahiana ny aina, mivadika hakamona, mivadika fahalainana, ary dia ampiasaina le lalàna ankolaka mba sanatria ahatonga an'izany zavatra zany ho fanamahivanana ny fitsaboana ka rehefa tazana fa hiteraka fandaniana be, hiteraka enta-mavesatra dia avelao izy ho faty na afaingan'ny fahafatesany. Amintsika kristianina ary maro ny firenena zay efa nanaiky an'izany, atao hoe Suisse ohatra efa hatrany amin'ny taona 2,700 dia nefa nanaiky an'izany ataontsika hoe suicide assisté zany 2,700 efa ela be zany, efa 20 taona lasa zany. Manaraka teoriana misy tahaka ny any Belgique, Luxembourg, ataontsika koa hoe Pays-Bas, zany de firenena efa nanaiky hatramin'ny mihitsy ny hoe eutanasie passive mihitsy zany hoe afaka tena manindrona fanafody mahafaty lay olona rehefa hita hoe mangiry firy lay olona. Fa itsika eto Madagasikara, itsika malagasy kristianina dia hatreto aloha dia nanano lalàna velona eto amintsika moa zany mazava hoazy de mbola mandahany zany, tsy manaika an'izany lalàna velona eto amintsika satria ataontsika zava-dehibe mandrakariva ny aina. Fa raha amintsika kristianina le izy, amintsika kristianina protestanta malagasy, tsy mitesaka ny kristianina protestanta suisse sika na ny kristianina protestanta frantsay, fa ny kristianina protestanta malagasy dia resy lahatra fa ny aina dia an'Andriamanitra ka tsy ekena ny fanafainganana ny ataontsika hoe ny fahafatesan'ny olona. Antony maro no mahatonga an'izany. Ny voalohany dia amintsika dia Andriamanitra ihany ny mahafaty sy mahavelona, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samuely zany. Zany hoe ny fahafatesana de fotoanan'Andriamanitra fa tsy fotoanan'ny olona. Noho zany dia tsy tokony hisy fitsofohana an-tsehatry ny olombelona amin'ny fanafainganana na fanafoezana ny fahaveloman'ny olona. Raisin'ny mpino ho famonon'olona zany, na endrikinina na endrikinina, de amintsika protestanta malagasy de mazava fa tsy ekentsika ny fanafainganana ny fahafatesana, ny antony de zao Andriamanitra ihany mana fahefana mahafaty na mahavelona amin'ny fotoanany. Fa ny faharoa miara-dalana amin'io zay mahatonga itony bokin'ny Jeremia itony dia maneho fa napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny aina, fa tsy fananan'ny olona akory ny aina fa an'Andriamanitra. Noho zany dia ny anankiray mahatonga an'izany de izao koa, an'Andriamanitra le aina, matoa tsy alain'Andriamanitra le izy de misy dikany, ary matoa alain'Andriamanitra le izy de misy dikany. Matoa izy tsy alain'Andriamanitra, ny dikany de izao mbola misy zavatra andrasan'Andriamanitra. Mbola misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny lafiny hoe mety miandry fibebahan'Andriamanitra, mety miandry fiovampo Andriamanitra, mety miandry fifamelana koa aza amin'ny velona sy ny maty. Amin'ny velona sy le olona ho faty moa fa tsy hoe ny velona sy ny maty loatra fa am'le olona ho faty de mety misy fifamelana andrasan'Andriamanitra amin'ny olona zay andeha ho faty io, amin'ny fianakaviana, amin'ny olona tahaka zany, na mpiara-belona aminy na mpiara-miasa aminy. Zany hoe misy zany lafin-javatra izay ny fiangonana amin'ny finoantsika kristianina de manao hoe an'Andriamanitra ny fahafatesana ka matoa tsy maty le olona dia mbola mety miandry fotoana, mety minitra ray monja nge mibebahany olona io de ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka raha ohatra ka mijery amin'izy amin'ny lafiny tsy klinika isika fa mijery ny fahafatesana amin'ny lafiny ara-panahy de ny hoe mbola manome fotoana azy Andriamanitra. Matoa izy tsy alain'Andriamanitra de misy zavatra andrasan'Andriamanitra, miandry azy hibebaka Andriamanitra.
raha am'le fotoana mbola tsy nibebahany iny no vononao le olona de manjary mipetraka io amin'ny toeran'ny mpamonoolona ianao. No zany dia ny anton'lay fahafatesana zany de zao marina fa efa tazana manjiry firy, marina fa efa tazana hoe mitsaly de metra-panontaniana ny olona hoe de ahoana zany nareo kristianina, vitanareo ve ny mijery azy midridridridy, mijery azy mijaly, fa nareo ve zany efa mafo mihitsy, efa fantatrao zao fa ho faty io, efa fantatrao zao fa efa mety sanatria, efa manjiry firy io, de avelanao hijaly fotsiny eo ve? Zay indrindra mavaly tenin'ny kristianina, indrindra kristianina protestanta malagasy manao hoe amin'ny ady-hevitra maro samihafa mitorotena moa fa tsy mbola nisy fehi-kevitra manokana hoe synôda na tahak'izany ny resahan'ny fiangonana zany, fa amin'ny alalan'ny heviteny maro samihafa zay hitantsika na amin'ny alalan'ny toroteny isan-karazany izay anaty fampianaran'ny fiangonana dia ahitanao fa Andriamanitra no manome fotoanany olona hibebahana, ka tsy misy tokony ataony hetsika ataon'ny olombelona ity ivelany manafoana zany fibebahan'ny olona zany. Ny fibebahana dia zo ary tsy azon'olona, zon'olona anankiray, adidy apetraka Andriamanitra amin'ny olona anankiray ka tsy azon'olona ity ivelany alana aminy zany. Andriamanitra ny miasa amin'izany zavatra izany ka ny fanafaingahana ny fahafatesana de fanafoanana zay fotoana hibebahan'le olona zay. Ka mety hoe manjiry firy le izy amin'ny fitazananao azy no manjiry firy, fa iny fanjiry firiny iny mihitsy raha amin'ny kristianina no mety ho fitaovana hitaoman'ny tompo ray olona hibebaka. Zany hoe amin'ny kristianina de zao nitazan'ny kristianina ao ambadiky ny fahafatesana de fiainana. Hany ka amindray zao lay fanjiry firina vetivety io aza ny mety hitondra an'lay olona ho any amin'ilay fiainana rehefa mibebaka izy. Fa satria moa ny olona ankehitriny tandrefana efa tsy mino ny fiainana mandrakizay, tsy mino ny fitsakan'Andriamanitra ao ambadiky ny fahafatesana, tsy mino ny fisian'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, tsy mino ny fitsakana ny tenany maty, de zao aminy eo amin'ny fahafatesana ny fiafaran'ny zavatra rehetra de tsy mampaninona azy ny manafaingana an'io arak'izany. Tsisy heviny aminy zany hoe fibebahana zany, tsisy heviny aminy zany de manafaingana le fahafatesana izy aminy tsisy heviny zany. Fa amintsika kristianina misy fitohizana ao ambadiky ny fahafatesana, itsika kristianina protestanta moa zany, satria misy kristianina protestanta hafa zay resahantsika teo Suisse, Suède be deaibe reny, zay manaiky mihitsy ny fanafaingana ny fahafatesana. Fa ny antony fahatelo tsika manao hoe an'Andriamanitra nena de izy ihany ny tompon'ny fahefana, dia miandry ny fotoanan'ny fibebahana. Fa ny antony fahatelo zay mahatonga lay tsika tsy manaiky azy dia eo amin'ny lafiny ataontsika hoe libre arbitre, amin'ny lafiny hoe fanajana mihitsy koa nefa ny any fahafahan'lay ilay olona izay mamela lay olona ho faty na mamono lay faty. Tsy tokony manjary lasa tompona andraikitra amin'ny fahafatesana io izy. Tompona andraikitra ny olona de tokony mana fahafahana safidy malalaka ny olona am'izay hoe ho faty na ho velona. Kanefa ny olona rehetra amin'ny maha olombelona azy dia manana foana safidy ny aina sy ny tia velona. Fa raha ohatra ka ao anatin'ny fanjiry firina izy ka maniry lay fahafatesana de tsy lay olombelona maha olombelona azy io maniry fahafatesana io, fa lay fanjiry firina. Lay fanjiry firin'lay nofo io mitady an'lay fahafatesana io. Fa amintsika ny fiainana ny olombelona maha olombelona azy de maniry ny ho velona mandrakariva. Ny olombelona de maniry mandrakariva ny ho velona. Nataon'Andriamanitra voajanahary ao anatintsika ny fitiavana ny miaina, fitiavana ny velona. Fa raha ohatra ka maniry ny ho faty izy de izao misy olana zay. Misy olana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra, misy olana ara-pifandraisana amin'ny tenany, noho izany dia any amin'ilay olana no tokony ho jerena fa tsy any amin'ny fanafoanana ny fiainan'lay olona manontolo. Izay olana zay nefany de efa nentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Noho izany dia tsy manaiky mihitsy ny kristianina protestanta, atao hoe malagasy hoy tsika teo, na de mbola tsy nisy fanapahan-kevitra mazava ny ady-hevitra mazava ary, satria misy antsoina hoe bioetika, ady-hevitra momban'ny aina, mbola tsy nanao zany tsika fiangonana protestanta. Saingy azo tarafina kosa amin'ny fampianarana maro samihafa hita etsy eroa ataon'ny fiangonana de ny hoe avelaon'ny olona, avelao marary ho Andriamanitra ny mahakasy amin'ny fotoanan'Andriamanitra.
mety itemana hoe ka efa be dia be ny lany tsisy tsony amidy dôly ve mifananana izy mijaly be an'Andriamanitra ny aina ary misy betsaka be dia be ny fijona vavolombelona rentsika fa misy olona tena efa nieritreretina mihitsy ho faty fa heritanao teoriana vao maty embolona teoriana vao maty misy ara rotoana teoriana misy ara mbola velona mirijariza mandrakatiny androany hoe ankaka io le efa nandrasana mihitsy ho faty eo no ahitantsika fa be dia be ny fijona vavolombelona amin'izany eo no ahitana fa tsy an'olombelona ny aina fa an'Andriamanitra eto Fampanganana moa mahatonga ny olombelona manao zany dia satria eritreretin'ny olombelona fa anazy ny tenany satria efa very tao anatintsika olombelona ny finoana sy ny fivavahana dia heverintsika fa ny tenantsika dia atsika ny aintsika dia atsika ny fiainantsika dia atsika fa amin'ny baiboly dia tsy izay loatra ny tenanao tempolon'ny fanahy masina ny ainao an'Andriamanitra izay eo ampelantananao fahasoavan'Andriamanitra noho izany dia izao tsy afaka manjakazaka amin'ny tenantsika isika hoe na dia ny akanjo akanjotsika ara na dia ny fampiaingontsika ny tenantsika ara dia tsy azontsika anjakazakana zany ty tenantsika ity na ny fomba fiaingontsika na ny fomba fitondrantsika ny ty tenantsika ity ara dia tsy azontsika atao amin'izay hanaovana azy satria tsy atsika io tsika zany tsy afaka manao hoe anio andeha hodidiko ny tenany ka iova lehilahy na iova vehivavy zany tsy atsika ny tenantsika fa tempolo ny fanahy masina tsy ao anatin'ny droitsika tsy ao anatin'ny zotsika izay tsy zotsika mihitsy zany zotsika ny misakafo zay tiatsika hoanina zotsika ny mihinana zay tiatsika hoanina zotsika ny mandeha am'zay tiatsika andehanana na ny baiboly no resahantsika io fa tsy zotsika mihitsy ny misafidy izay mety ataontsika hoe ampiasany ny fanovantsika ny tenantsika na ny fakatsika ny aintsika na ny fahafatesantsika tsy atsika ny manapaka an'izany fa an'Andriamanitra fa satria moa izao tontolo izao efa nanala an'Andriamanitra tsy eo amin'ny fiainany dia lasa mitsangako ho tompony ny tenany ny olombelona ankehitriny ka dia zay tiany hanaovany ny tenany esorony olona ao anatin'ny fiainany Andriamanitra ka dia manjary lasa zay hitondran'ny fiainany no hitondrany fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra intsony dia zay mahatonga ny faharavana isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olombelona satria lay lojika n'Andriamanitra nitondrana ny fiainan'ny olombelona dia efa misy mazava tsara manaraka tahaka izao lahy sy vavy no mivady ao anatin'ny tokantrano dia lehibe misy lamina napetrak'Andriamanitra mba hahatonga lay olona ho sambatra fa rehefa nialan'ny olombelona zay rehefa nesoron'ny olombelona Andriamanitra tsy ao amin'ny fiainany ary nialan'ny olombelona zay lojika n'Andriamanitra izay dia izao namorona lojika vaovao ny olombelona ka nitsangako tompony zany hoe mipetraka mihitsy teo an-toeran'Andriamanitra ary hatramin'ny ataontsika hoe na ny orientation sexuelle dia reverin'ny olona fa zo droit fa tsy zo mihitsy ny orientation sexuelle fantatsika rehetra zany amin'ny baiboly ihany resahantsika sika tsy miresaka ivelan'ny baiboly indray zavatra hafa ny filozofia hafa indray reny hafa fa raha amin'ny baiboly dia zao tsy zo zany tsy zo mihitsy ny orientation sexuelle tsy ianao no misafidy an'izany fa Andriamanitra ny manome an'izany zany dia nomenanao hatrany am-boka noho izany dia tsy ianao no misafidy an'izany fa ataovy hoe ny natiora Andriamanitra noho izany dia eto amin'ity bokin'ny Jeremia ity dia tiany tompo ho takatritsika fa ny aintsika dia tsy atsika fa an'Andriamanitra ary satria an'Andriamanitra io ainy io dia ajaintsika io na ny aintsika na ny ainy ny mpiarabelona amintsika ary ambony lavitra noho n'izay zavatra mety ho materiel io ambony lavitra noho ny vola mikarena ambony lavitra noho ny tombotsoa ekonomika ambony lavitra noho ny fombafomba maro samihafa raha dia mbola ny aina aloha zay ny voalohany rehetra fa amin'izao andro antsika izao moa efa tsy izay loatra hita etsero ny fitsaram-bahoaka hita etsero ny famonon'olona tsy faharahina ain'olona manoloana ny intérêt économique momba ny tsy faharahina fiainan'olona misy olona ampiasaina adiny 12 anatin'ny ray andro misy olona marary tsisy mijery misy olona sy ny sisa rehetra satria adino
fa io ainy io de avy amin'Andriamanitra ary tokony ho tandreman'ny olona. Mbola ho tsara ain'Andriamanitra amin'izany tsy fitandremana ainy zany moa zay rehetra tsy manaja an'izany. Ivavaka isika. Tompo misaotranao zay no ny amin'ny ty soratra masina ity zay nitaonanay ahatsiaro fa ny aina dia avy aminao ary ny aina dia nataonao ho sarobidy. Tsy ny vola mitiarena na ny voninahitra no ambony indrindra aminao Andriamanitra fa tsinitsiny zany fa ny aina ny tianao ho tsaroana efa zava-dehibe indrindra ary ianao Andriamanitra dia mitahiry zany aina zany, miaro zany aina zany. Mamindrafo aminay Tompo amin'ny firenenay amin'ny fiarahamonina misy anay raha toa ka tsy manaja aina izahay amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Tsy miraharaha aina izahay ankehitriny. Tsy miraharaha aina sy manodidina ny aina izahay Tompo dia mamindrafo aminay. Satria manjaka loatra ny kolontsaina ny fahafatesana, manjaka loatra eto amin'izao tontolo izao ny baiko ny fahafatesana, satria manjaka ny fitiavam-bola, manjaka ny fitiavam-boninahitra, manjaka ny fitiavana zava-dehibe isan-karazany ivelan'ny aina sy ny fibanjinanao Andriamanitra. Dia mamindrafo aminay Tompo. Dia mifarana ny herinandro Tompo. Betsaka ny fitahi-pahasoavana no ianao anay tamin'ity herinandro ity. Isaorana ianao zany. Raha misy kosa nampalahelo anao Tompo nataonay nandritra ny herinandro, ity herinandro dify ity, dia mamelany elokay, mamindrafo aminay. Hitsena ny herinandro vaovao sahady raha pitso dia tahizany Tompo. Herinandro fifaliana, herinandro amin'ny fanarahana ianao dia manjaka atompony mandrakariva ianao Jesosy. Amen.